faefatra amby roapolo kanediny faefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo no hitatrytsika amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko faefatra amby roapolo kanediny efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Amin'ny anaran'ny tompo no amakitsika izany teny izany rehefa hita. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Felixa sy Drôsila vadiny, vehivavy Jiosy, dia napakany Paoly izy ka niaino azy nitory ny finoanan'i Kristy Jesosy, ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy, dia raiky tahotra Felixa ka namaly hoe mandehana angaloha fa raha malalaka dia apakanao indray aho. Mandehana angaloha fa raha malalaka dia ampakanao indray aho. Eto amin'ny teny soratra masina ity ry havana no ahitantsika lehilahy anankiray mpanapaka romanina tany Joda, lehilahy anankiray manam-pahefana enikaza enim-boninahitra ary manam-pahefana amatitra na andefa ny olona zay gaza toan'ny Paoly apôstôly zay voapanga tamin'izay fotoan'izay no nifitorina ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ity lehilahy anankiray mpanapaka ity izay natao hoe Felix niaraka amin'ny Drôsila vadiny, vehivavy Jiosy, dia nampiantso an'i Paoly, napakany Paoly apôstôly mba hitory amin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Ary tena zavatra lehibe tokoa izany hoe fotoana zay azahoana mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpanapaka izany. Tena zavatra lehibe sarobidy izany hoe fotoana azahoana mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona manam-pahefana izany. Ka rehefa nampiantso an'i Paoly izy ireo, tsy nangatakandro mihitsy Paoly, fa tena zavatra lehibe zany, tena zavatra ilainy zany, tokony atao zany. Noho izany dia tonga teo Paoly apôstôly, ary rehefa nitory teny tokoa izy dia tsy misangisangy mihitsy fa nataony amin'ilay fanaovany azy. Halleloia! Tsy namboamboariny sy nitefitefeny ary tsy mieritreritra koa izy manao hoe reto olona reto manam-pahefanako nyrao dia ho tafotoany eo izy, nyrao dia ho hafahafa izy raha ohatra ka toriko amin'ny tena fahamarinana. Fa izao ny zavatra anankiray, rehefa nitory teny Paoly dia nataony amin'ilay tena fanaovany azy. Andriamanitra mihitsy ny nampiteny azy, Andriamanitra mihitsy ny nanokatra ny vavany, Andriamanitra mihitsy ny nanokatra ny lelany. Halleloia! Tena nampiteny azy. Ary nitory tenin'ny Paoly tamin'izay fotoan'izay dia nitory ny fahamarinana, nitory ny fahononana, nitory ny fitsarana ho avy, ny fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy ho tonga, ny fitsaran'Andriamanitra tsy azo amitsirana, ny fitsaran'Andriamanitra tsy azo vazivazina. Rehefa nandre zany tory teny zany ity manam-pahefana mpanapaka ity, dia hoy ny Baiboly manao hoe raiky tahotra izy, raiky tahotra izy. Zao anefa ry havana malala, rehefa raiky tahotra izy dia tsy mba nanapa-kevitra ao an'Andriamanitra. Misy tahotra tao anatiny, misy orooro tao anatiny, misy faresen-dahatra tao anatiny. Indraiky izy fa maro ny zany zavatra voalaza zany, fa tsy nanapa-kevitra ho an'Andriamanitra izy, fa nangatakandro izy ka ny teny manao hoe mandehana angaloha. Hoy eo, mandehana aloha fa raha malalaka dia ampiatso anao indray aho. Mandehana aloha. Ry havana malala,
Amin'ny ty androany ity tiako no mitaonanao mba ty anao takany ty lehilahy mpanafaka anankiray tiene ianao raha nitoriana taminao ny tenin'Andriamanitra nandritra ny andro eniny teto amin'izao toerana masina izao. Ty angatakandro ane ianao ka ilaza manao hoe marina aloha marina aloha zany zavatra toriany zareo zany tsy misy lainga aloha zany na de kely aza fa kely amana aza sina aza sina fa rehefa renao tenin'Andriamanitra aza mangatakandro tapao ny hevitsao anaraka ny Jesosy amin'ny fonao rehetra amin'ny fahitina sy ny fahamarinana. Alleloia. Raha voafeny fanapahan-kevitra ianao tena hiasa aminao mihitsy Andriamanitra. Ngamba mety efa tonga teto ianao na zay andro vitsivitsy zay mety mbola tsy tanteraka ny fanasanana anao, mety mbola misy aretina tapanao manantainao amin'ny tenanao amin'ny heriva ity aoka hanapa-kevitra nge ianao dia ho hitanao fa ohatra misy zavatra mitsoka mihitsy, ohatra misy zavatra mipoka mihitsy ao ary gagana aiza ny tanina leny rehetra sitako ny tanina leny satria niasa taminao Andriamanitra. Alleloia, alleloia. Tany io somaty raha nyprofety Lazantsara zahay fotoana vitsivitsy lasa zay dia nisy raha matoa anankiray nanana tsy fahasalamana tao amin'ny tenany, nisy fivitosana tao amin'ny tenany, nisy aretina nahazo azy. Zao ny zavatra mahagaga tena tsy nanao vazivazy ty raha matoa ity fa tena nanapa-kevitra ary nanolotra ny tenany sy ny fonoan'Andriamanitra teo no ao ihany instantané tsy tantanina leniny aretina. Alleloia. Tsy mivavolombelona izy fa afaka, tsy mivavolombelona izy fa sitrany nahoany ny fanapahan-kevitra sao izay ny ilain'Andriamanitra. Ianao tsy angatakandro intsony, ianao tsy salasala intsony, ianao tena feno fahavononana, ianao iteny androany manao hoe ampy zay ny andro lasa, ampy zay ny andro lasa zay nanaovako ny adalàna, ampy zay ny andro lasa zay naniratsirako n'Andriamanitra, ampy zay ny andro lasa nanaovako zay ratsy teo mason'Andriamanitra, fa manomboka amin'ity androany ity tapaky ny hevitro fa anaraka ny Jesosy aho. Halleloia. Raha tapa-kevitra ianao dia tena hiasa misy Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mety holazain'ny olona raha ohatra ka mbola tsy manapa-kevitra izy. Felix dia nilaza hoe mandeha angalofa fa rehefa malalaka dia mampiatso anao ndray aho, lay voalaza atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faevana amby roapolo teo. Betsaka koa ny olona indraindray no miteny manao hoe hanapa-kevitra ihany aho fa zay le faharetahako aminao dia misy toeny fa andraso aloha andeha tsara ny asako, hanapa-kevitra ihany aho fa andraso aloha rehefa mitombo ny voly, hanapa-kevitra ihany aho andraso aloha rehefa mandeha tsara ny aferako, hanapa-kevitra ihany aho riavana malala aza mirereny amin'ny ampitso ianao fa na dia nivoaka ny anio aza tsy fantatrao ny vola ve efa tena tonga ane ny zava-tsarotra amin'izao andro faran'izao tsy azo atao inona nge ny vola riavana malala manakisany fahamarinany zany ve ianao. Jereo tsara ny zavatra niseho tamin'ny firenetika voatsely akory, zavatra kely foana, zavatra kely foana dia mampinitsoka tanteraka ny fiainan'ny olona. Azonao tsara ridoza indrony fanesy Désy sy Géralda ny fanesesy izay fotsiny ihany mitsoka tanteraka ny zavatra rehetra. Tsisy lasantsy, tsisy gazoaly, tsisy petrôly, songotra dôly ny sarandala, misongotra dôly ny fitonjavatra, lasa mividy vary lafo be anao satria fianaran-tso nefa ny vareny masoa be efa miakatra. Zavatra kely foana dia mampitsoka ny tenan'ny olona. Azonao tsara moa zany fahamarinana zany
be debe ny mety manana vola be, manana compte million na milliard any amin'ny banky, ny volangazo atao lasa atao anaty réservoir. Ny volangazo andrahoanao ambolanika hoe inona ny sakafo tsika ao, rombola. Ka tokony ho fantatry ny olona rehetra, tokony ho fantatry ny olona rehetra fa misy fotosarotra tsy mahavonjy akory ny vola. Tany amin'ny faritany be tsy misaraka tany mantsy rehefa miakatra be ny girofle, ny trofo, mana vola be dolo ny olona any ambany vola rehetra any, ary ny vola tamin'izany fotoana izany dia atetsinao anatin'ireny bambo reny, vola bararata lehibe reny, tsy fantatra tsy misy ny sasany tsy mahay manisa vola akory ary atetsinao. Ary rehefa mividy zavatra ampivarotra izy eny amin'ny sinoa dia atsotona fotsiny ambony latabatra ny vola lehibe. Rofiny ianao vazaha, rofy dia ianao. Sisa tsony dia anaovana an'ilay vola farany. Nataony ao ambilany ny 5,400 na 5 dia nasiany rano dia nasiany sira. Ka tonga rangavy any, inona ny lokatsika ao ramatoa? Rombola. Mbola tsy afaka nafa-kevitra aho fa andraso aloha ny deklarany afera. Mbola tsy afaka nafa-kevitra aho satria mbola sahiranao, mbola izao ka izao ny toerana misy ry havana malala ao anaty baiboly, ao amin'ny livre toko 4 ka ny 5:20 dia misy tantarana lehilahy anankiray izay voalaza ny soratra masina fa nanara-po tamin'ny fafinaretana, tena nietehitra tamin'ny vola, nietehitra tamin'ny arena fa tsy mba nitendro ny fanahiny, tsy mba nieritreritra ny havana amin'Andriamanitra, tsy mba nieritreritra ny anopoka anaraka an'Andriamanitra amin'ny fahisinany sy ny fahamarinany, fa nieritra hoe ny volany maranga, ny volany osatry ny fiainana, ny volany toy izao sy ny toy izao. Ary dia hoy ny baiboly manao hoe nanara-po fakatra tamin'ny fafinaretana izany mpanan-karena izany. Tamin'izay fotoana izay nefa dia nisy lehilahy anankiray mahandro, Lazarosy no anarany. Io kosa dia nanana toe-panaraka an'Andriamanitra, na dia mahantra aza, na dia mavomavo aza, na dia fanondro molitra aza. Ary voalazany baiboly aza manao hoe ferena izany lehilahy izany, ary dia mitsinjoka mitsipona ny sisa tsy laniny le mpanan-karena ao ambanin'ny latabatra. Io ny havana malala dia tsy fanoarana akory fa tantara izay nolazainy Jesosy. Jesosy mihitsy no nanao izany tantara izany. Ka hoy Jesosy manao hoe misy lehilahy mpanan-karena, misy, fa tsy niteny Jesosy hoe ndray andro ono, fa hoy Jesosy hoe misy, tena zava-nisy io Jesosy no nahita azy. Ary io koa Jesosy hoe misy lehilahy mahantra serena anankiray natao hoe Lazarosy. Izao ny tantaran'i Jesosy azy, maty le mpanan-karena, maty koa Lazarosy. Le mpanan-karena nietehitra tamin'ny vola, le mpanan-karena tsy mba nihevitra le tena maha izy azy, tsy mba nihevitra le tena maha olona azy dia ny fanahany, tsy mba nihevitra ny havana amin'Andriamanitra, fa nanara-po fatratra tamin'ny fafinaretany izao fiainana izao. Hoy Jesosy manao hoe maty le mpanan-karena, ary rehefa maty izy le havana malala, dia hoy soratra masina manao hoe nijaly, nijagajaga tao amin'ny fiaina tsy hita. Maizy, tena maizy, fakio tsara ny baibolinao fa tena maizy, may tanteraka izy. Ary maty kosa le lehilahy mahantra. Rehefa maty Lazarosy, inona ny zavatra nitsanga? Hoy ny soratra masina, nety ny anjelo tonga teny tatany Abrahama. Halleloia. Alô saretaina nge mba manahoana reny fahafatesan'izany mpanan-karena izany vory daholo ny ambany lanitra rehetra. Raha amin'izao andro zao zany, raha ny tanàn-dehibe kokoa angamba kordiara mihitsy mitondra ny fatiny, satria olona monjy, olona manan-karena, olona manany mahitsy azy, ary vory azy koa ny ambany lanitra rehetra. Ary angamba ny fatin'ilay mahantra kosa, zara raha misy olombitsy nitangorongorona kely teo, dia nirota-dranomaso kely teo, dia ororo kely teo, nefa hoy Jesosy lay mpanan-karena dia nijaly tao amin'ny fiainana, nijaly. Fa lay mahantra kosa, Lazarosy mahantra kosa, tonga teny tratrany Abrahama. Rehefa may le mpanan-karena ry havana, may, tena may,
miandrandy izy nahita ny lazarosy io lay lazarosy natao tsinitsininy io lay lazarosy nitipona ny sakafo sisa tsy laniny tao ambany latabatra tazany ko i abrahama miova kely ny fomba fiteniny ry abrahama raiko disitara io ry havana any amin'ny ely ve anao vo hiteny hoe raiko tara loatra zany tompoko tara loatra zany ry abrahama raiko mba irao re lazarosy e andasakarana izay mitetemoty amin'ny lelako fa may aho mijaly aho fa ty ranovanao eto amity lalako ity ahoana i abrahama ianao efa nazo ny zavatsy onao teny amboniny tany fa lazarosy kosany zavadratsy noho izany izy no mpifaliny fa ianao no fa ty ranovana ary manaraka izany dia misy jantona lehibe manelanelana atsika ko ny eny aminareo dia ty afaka makety aminay ary ny ty aminay dia ty afaka makeny aminareo rehefa zany dia velo taraina fasasa le fanakarena rehefa zany ary re tompoko rehefa tisy efta ihany e rehefa tena may aho e mba irao re lazarosy e mba hitsangana maty izy ka hitana ny amboniny tany fa ny amboniny tany dia mbola misy raha lahako dimy olon-ratsy azy manara-poafafana retina tahaka azao olon-ratsy mamindra-po tahaka azao olona tsy mivavaka olona tsy mino an'andriamanitra olona tsy matahotra an'andriamanitra olona mpaniratsira mbola misy olona dimy raha lahako iraitapo amiko any amboniny tany mba irao lazarosy hitana ny amboniny tany ka hitoro-teny amin'ireo ty hoy abrahama fa ny amboniny tany dia misy any mosesy sy ny mpaminany misy ny mpitoro-teny misy ny mpitorony filazany tsara any amboniny tany dia misy ny fiangonana jesosy mamonjy tsirorokafo tena ratsoa madagasikara halleloia any amboniny tany dia misy pitorony filazany tsara mbola afaka hitorony fahamarinana aoka ireo izy fa raha tsy mino ireo izy dia tino izy na visy sangana maty azy ry havana malala aoka zavatsara aminao ny toerana misy nyty mpanakarena ity izay mietehitra fotsiny hoe efa manambola aho efa manakarena aho ampiany volako ampiany fananako takan'izany koa lay fanoarana netiny jesosy nanambarany amin'ilay mpanakarena adala zay ty mba nieritreritra ny fanahany fa ny teto amboniny tany ihany izao fiainana izao ihany ary dia nanitatra ny magasin de stockage nanitatra ny silo ary dia niteny manao hoe manakanina voatahiro an'ny taona maro ianao manana provision be die be ianao tsisy problema intsonony aminao noho izany minana mifisy fa hoy ny tompo ry adala any hoalina no laina aminao ny fanahinao ho aniza zay rehetra no hoalina raha laina aminao any hoalina ny fanahinao ho aniza zay rehetra no hoalinao ry havana malala amin'ity fotoana faraparanyity dia mamela mba hitory aminao ny fahamarinana fa tsy avelan'andriamanitra angatakandro ianao ry havana malala andao tsika anaraka ny jesosy fa hiteny fotoana mety teny fotoana mahamety ahafahanao manapa-kevitra ho an'andriamanitra ary hoy ny tompo ao amin'ny matitoko fahenina ka ny andininy telo amby telopolo manao hoe fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo zany rehetra izany katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra katsao ny amonjena ny fanahinao tena tianao ane andriamanitra katsao ny amonjena ny fanahinao ry havana malala katsao ny fomba ahafahanao mihavana amin'andriamanitra katsao ny fomba ahafahanao manana firaisana amin'andriamanitra katsao ny fomba ampilamina ny kontinao sy andriamanitra katsao ny fomba ahatonganao hoara-dalàna eo mason'andriamanitra tadiavo zany katsao zany ahoana ny fomba mahatanteraka izany ahoana ny fomba hitadiavanao zany tongafa ndre ny tenin'andriamanitra madio amin'ity toerana ity halleloia teo ny tenin'andriamanitra mibokany romanina manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny teny kristy rehefa tonga eto ianao ka mandre ny tenin'andriamanitra madio mandre ny fahamarinana aza maika ny anakina fa izao no izy arao tsaro zany akatoavy zany ampiaro amin'ny fiainanao dia anomboka hiasa aminao andriamanitra anomboka hikasika ny fonao andriamanitra anatsotra ny tanany misy andriamanitra misy manompa ny toe-polao ny toe-panahinao ny toe-tsainao ny tena maizy ianao iova ianao ho afaka dolo ny olana rehetra ho afaka ny tebiteby ho falifaly amin'izay ianao satria vita fihavanana amin'andriamanitra ary na ny toromasonao aza dia andaro ny toromasondaza manomboka eo alleloia nahoana zany no ilain'andriamanitra aminao
kaza mangatakandro ry havana malala, aza be fangatakandro reny, aza mba manao takany Félix sy Drosille manao hoe mandehana aloha fa raha malalaka dia mbola ampiatsanao indray aho. Aza manao taky ny olona mieritreritra hoe andraso aloha rehefa mandeha tsara ny asako, andraso aloha rehefa milamindamina tsara ny fiainako. Ny zavatra tiako ambara aminao dia izao, anio alamino izay zavatra mbola tsy milamina, mbola fitarangenao e, mbola misy hevitra ny aminao, mbola fitara ianao androany, mbola tsy anisan'ny olombery ianao, raha manapa-kevitra tsy angatakandro ianao androany. Amboary androany ary ny mombanao sy Andriamanitra, tompona ndraikitra mantsy ianao, ianao ny tompony fanapahan-kevitra, malala fomba mantsy Jesosy miandro ny fanapahan-kevitrao, sy mba manery antsika mitsy Andriamanitra ny amin'ny fanolorantsika ny tenatsika sy ny fanapahantsika hevitra tanteraka ho an'Andriamanitra. Fa maha-olombelona tsika dia izao, manaja ny safiditsika Andriamanitra. Raha manaja ny safidinao Andriamanitra dia mitaonanao amin'ny anaran'i Jesosy andao re ry hava-malalo, andao tsika anaraka ny Jesosy, andao tsika anaraka n'Andriamanitra, ny beba amin'ny otanao rehetra, ekeo ny tsy fahombiazanao, ekeo ny otanao rehetra, ekeo ny tsy fahamarinanao rehetra, fa mbola afaka mamindra fo aminao Jesosy amin'ity androany ity. Androany vitao anio zany fa tsy raha-pitso, androany fa tsy raha-pitso, raha mbola misalasala ianao androany ka tonga Jesosy tsy tafiditra ianao, raha mbola raha-pitso anao vo hibebaka ka tonga androany Jesosy very ianao. Ry havana malala, zao androany zao tafahonyevitrao. Aleloia. Misy keo ny olona sasany mieritreritra hoe mariny zany lazainareo zany, fa zao andraso aloha diniany, io le olona fatrapandinitra, andraso aloha diniany, mbola andinika aho, andinika rovina nefa ianao, andinika rovina ianao. Ny Baiboly mamaly anao amin'ny Hébreux 4:5 manao hoe anio raha ian'ny feony aza manamafy ny fona talena, anio raha ian'ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Ny ten'Andriamanitra amin'ny Hébreux 4:5. Ary amin'ny Korintianina 2:1 dia zao nolazain'ny ten'Andriamanitra, indro ankehitriny no andro famonjena, indro ankehitriny no andro fakasitrahana. Androany ariva nge zany ankehitriny zany ry afaka malalo, ankehitriny zao ariva izao no andro famonjenana, zao ariva izao no fotoana tiany Jesosy amelana ny elokao, ity ariva ity no fotoana tiany Jesosy anoratana ny anaranao amin'ny bokin'ny fiainan'androany, ity fotoana ariva ity no fotoana tian'Andriamanitra ananganana anao mbo tonga zanany, ity ariva ity no fotoana tena sitaka Andriamanitra, tena sitaka Andriamanitra ampidirana anao mba ho isany ny ankohonan'Andriamanitra, ho tonga ankohonany ianao, ho tonga zanany ianao. Ary zao nolazain'ny ten'Andriamanitra amin'ny filazantsarany zao no 1:3 manao hoe ireo dia tsy mba nateraky ny raha na ny sitrapony nofo na ny sitrapony ny olona fa nateraka Andriamanitra. Aleloia. Ahatonga anao ho tena zanak'Andriamanitra, nateraka Andriamanitra. Izao ankehitriny zao no andro tian'Andriamanitra anatanterahana izany eo amin'ny fiainanao. Noho izany, nahoana ny andro fotoana ianao, nahoana ny mbola andinika ianao, nahoana ny mbola mieritreritra ianao ienye ho aiza moa afa-tsy ho ao ihany fa andraso kely aloha, andraso kely aloha. Zao nolazain'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny mpitoroteny 2:20 efa mbanodiny ianao ve zany indimy soratra masina izany zay milaza fahamarinana tsy azo kianina. Ho jerentsika mpitoroteny 2:20 vakitsika ny 2:1 ary tsarovony mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao dia tsy mbola tonga ny andro mahory ary mbola tsy miatra ny taona zay anaovanao hoe tsy sitrako izao, tsy sitrako izao. Ry havana malala, hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny andro ny fahatanoranao. Nahoana moa ny ten'Andriamanitra milaza hoe amin'ny andro fahatanoranao? Ny tiany ambara dia izao, amin'izao fotoana mampatanjaka anao zao, amin'izao mahisy ianao zao, amin'izao toerana misy ianao zao,
am'izao mahatomaty ianao zao, am'izao mahasalama taranao zao, sarovo ny mpanao anao. Ary zao no lazay ny ten'Andriamanitra, dieny tsy mbola tonga ny andro, dieny tsy mbola tonga ny fotoana, ny andro maory, ary dieny mbola tsy miatra ny fotoana zay anaovanao hoe tsy sitrako izao. Ry havana malala, mba efa nahita olona ny alaina moa ianao? Apetrako indray mandeha zany fanontaniana zany. Mba efa nahita olona ny alaina moa ianao? Tsy misy zavatra tena mampalahelo tahak'izany ry havana malala. Tena mahonena izany, tena mahontsa izany, tena mahavaky fo ny ahitana olona anankiray indrindra, olona tianao, olona akaiky anao eo am-piainana iny. Io lay fotoana hoe tsy sitrako izao. Ohatrany te hiantso izy nefa tsy afaka intsony. Tsapany fa efa manomboka miakatra ny fahafatesany, efa miakatra ny fahafatesany, izy mihitsy ny mahatsapa fa efa miakatra ny fahafatesany, manomboka sepitra izy. Ary raha mijery azy ianao dia efa tsy avy miaina izy, mampalahelo mijery azy, tena mahoneny. Te ilaza mihitsy izy hoe tsy sitrako re izao hoe mba te hatanjaka takanareo aho, mba te ho salama tsara takanareo mijoro manodidina ny farafarareo aho, fa tsy sitrako izao. Tsy hita intsony miodikodina fotsiny fianakaviana, ndraindray raha ivaiva ny ondany, teniteny izy manao hoe akaro kely ny ondako, efa akaiky izay ny ora, efa akaiky ny minitsy, akaro kely ny ondako. Sepitra maty izy satria efa manomboka hiakatra eo amin'ny foniny ny fahafatesany. Ary raha voakaronao ny ondako, tonga dia milataka amin'ny vavany, tapatsy ny ainy. Efa nahita toy izany vena, efa nahita toy izany vena. Raha olona mbola tsy nahita olona ny alaina dia mety mbola afaka miteny hoe za tsy mino an'Andriamanitra, za tsy mino an'izany fisian'ny fanahy zany. Fa raha nahita olona efa ny alaina io, izay ny manapirofo fa manam-panahy ny olombelona, ary tena tonga eo amin'ny fotoan-tsarotra, tonga eo amin'ilay olo-maizina izay tsy maintsy empitana, ary hitenena mihitsy hoe tsy sitrako izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra aminao androany, sarovo ny mpanao anao amin'izao andro ny fahatanoranao zao. Manolora tena ho an'Andriamanitra amin'izao andronao zao. Tsy adalana akory no mivavaka, tsy adala akory izay raha mivavaka, tsy adala akory reto olona hitanao reto raha manompo sy manaraka an'Andriamanitra, fa misy zavatra lehibe tsy sapany ao, manasanao aho, mitonanao aho, manainganao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Aza manao vazavazy e, aza atao kilalao ny zaza, ny fanomponao an'Andriamanitra. Zao no mbarako aminao, nitaotsika anaraka an'i Jesosy. Aza ela fandinika ianao, zao no mbarany ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 5:50 ka ny 5:enina manao hoe mitadiavany Dio dia mbola hita izy, mientsoa azy dia mbola akaiky izy, mbola hita izy ankehitriny, mbola afaka mibebaka ianao, mbola afaka mangataka famirapo ianao, mbola manakare fahasoavan'Andriamanitra, mbola miantra anao ilay zanak'ondron'Andriamanitra, mbola tia anao izy, mbola mangoraka anao izy, mbola onena anao izy, mbola te hiasa aminao izy, mbola te handaka aminao izy, mbola te hamonjy anao izy, mbola te hanasitrana anao izy, mbola te hanafaka anao izy, ary mbola te handrotsaka fitahina ampy nefa mbola misy ambony bedeve amin'ny fiainanao. Ity ariva ity no fotoana tian'Andriamanitra natanterahany zany eo amin'ny fiainana. Ho avy eny ny fotoana ry havako malala, ho avy ny fotoana, ary zava-dehibe tokony hotoriana izany rehefa mitory ny filazantsara. Ho avy ny fotoana hijorotsika eo anoloan'ny fitaran'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana hisehoan'Andriamanitra tezitra amin'izay fotoana izay, amin'izay fotoana izay, amin'ny andron'ny fitarana mitezitra Andriamanitra, tsy hamindra fo intsony izy amin'izay fotoana izay. Amin'izao fotoana izao dia zanak'ondro Jesosy, ka hoy taonina raha nahita azy, indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Fa ho avy ny fotoana izay hitsangananao eo alohan'ny fitaran'Andriamanitra, ary ho adinina ianao amin'izay fotoana izay
raha tsy mino ianao fanafiny vavaladin-lela, raha tsy nalaiky ianao, raha naniratira ianao, raha namazy vazy ianao fanatian'izany hoadinina ianao manao hoe efa nitoriana taminao ny tenin'andriamanitra madio mangaragarana tsy misy kilema tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy tamin'ny convention lehibe zay natao tao atorovo-kavy fianarantsoa taisa ianao mba hitako tonga teo ihany ianao mba nipetraka teo W ihany ianao fa natonga ianao tamin'izay fotoan'izay naniratirany nataonao tamin'izay fotoan'izay sy miaino anao tamin'izay fotoan'izay varina ianao tamin'izay fotoan'izay hoadinina ianao ry afaka malala hoadinina ianao amin'izay fotoan'izay tsy afaka iantso ny baba tsy afaka iantso ny dadana ineny ianao na iantso ny havanao manao hoe andrasikely aloha fa iranona no nitakana ambaty ny baba andrasikely aloha fa iranona no naneligelina na nibabiko ny naneligelina fa ianao no itoro eo anateny fikaran'andriamanitra inona no nasainao inona no ambaranao amin'izay fotoan'izay tapitra ny famirapo amin'izay tapitra ny famelan-keloka amin'izay tapitra ny famonjena amin'izay fa itiany roany ty kosa no alika mbola azo aminjenanao raha mety ianao noho izany tian'andriamanitra overy ianao ry afako malalo tian'andriamanitra overy ianao tian'andriamanitra overy ianao ny tenin'andriamanitra dia milazo amin'ny boky ny Amosa anao zany aminao ao noho izany miomana iona amin'andriamanitra ao mba miomana iona amin'andriamanitra ve ianao mba mianatra ve ianao ny anatika ny fahafatesana ahoana moa izany ampianarinao ave frère anao ny sariny maty zay akory tompoko fa izao tokony hianatra ny atika ny fahafatesana ianao zany hoe tokony hianatra ny fomba afahanao miona amin'andriamanitra ho avy ane zany tsy manozona anao akory fa na iza mitory teny aminao zao azy dia tsy maintsy mbola andeha amin'izany lalana izany za mitory teny aminao zao azy dia tsy maintsy mbola andeha amin'izany lalany fahafatesana izany rehefa tonga ny fotoana vorovaoka isin'ny fahorianao amin'ny tanàna anankiray dia miandro faty aho ndray andro any efa zany reny andrasafaty lalinako manatika an'ireny fahoriany reny a dia misotro kafe fa ndray andro any zany reny misotona kafe manatika an'ireny fahoriany reny a dia mandevina fa ndray andro any zany ray koa no alevina zany indreny zavatra tsy maintsy mitsangy eto amin'ity tany ty andazany fahamarinany zany fe ianao ry afako manao zany ny zavatra mitsanga tsy manozona anao akory sanatry fa mampibaripary aminao ny fahamarinana ary zany no ahafantaranao fa fahamarinana ny tokorina eto amin'ity fiangonan'andriamanitra inona ny tokony atao ry afako malala tokony hianatra ny havana amin'andriamanitra itsika mianara ny belbaka mianara ny aiky miotano sy ny fahotanao rehetra eo anaten'andriamanitra androany diteny aminao ny tenin'andriamanitra mitonona voalohany toko voalohany endriny fasivo manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sombarin'andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio tsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra hiteny aminao ny tenin'andriamanitra mitonona voalohany toko voalohany endriny fafito manao hoe ny rano Jesosy zanany manadio atsika ho afaka amin'ny otarike halleloia hiteny aminao ny tenin'andriamanitra manao hoe zanako ianao zano niteraka anao androany halleloia izao afaka andriamanitra izao dia Jesosy mandondonda eo amin'ny baravarany fonao ry havana malala vo nandrehan'le antsoantso tao amin'ny radio ianao efa nandondona Jesosy tonga teto ianao nanomboka tamin'ny talata ka mandrakandroany tsy mitsahatra ny mandondona Jesosy fa maninona moa Jesosy ny mandondona malala fomba maty Jesosy ry havako malala tsy avy hatrany dia mito fa mandondona nahoana ny mandondona izy miandro ny fahasoranao nahoana ny mandondona izy miandro ny fanapahan-kevitra ao tiano very maty ianao noho izany mandondona Jesosy zao nataony eo amin'ny boky ny apokalipsy toko fahatelo indro mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona raha misy miain'ny feko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy afo aminy raha mandondona Jesosy sokafo ny varavarany fonao mitenena am'tyheriva ity sokafako ny foko Jesosy eo midira ianao anjakao ny fiainako omeo any fomba n'Andriamanitra omeo any toetra n'Andriamanitra avao zay soloy piesy ratsy atao anatiko halleloia soloy piesy longo soloy
simba ao anatiko. Fosy fanahy lo noho ny fahotana sy ny faratiny ovay atompo. Ovay zany Jesosy eo. Ny ten'Andriamanitra manao hoe esorika aminareo ny fo vato ary omeko fonofo ianareo. Alleloia! Solon'Andriamanitra mihitsy ny piesy raty ao anatinao. Ary solo ny piesy vaovao. Ary te tonga olo vaovao ianao. Araka ny voalasan'ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Korintianina noho izany aza mangatakandro mitiny fotoana tian'Andriamanitra amin'ny tenanao zao. Efa nilazaiko teto tamin'ny herin'ny aloany angamba nambarako kokoa taty amin'ilay fanasan'ny fampakarambady taty hatrany taty ilay zazavavy anankiray nampianariny ray aman-dreniny ny fombafomba maro samihafa, ny fomba n'izao tontolo zao. Ny ray aman-dreny narary mafy ty zazavavy ty ary rehefa teo ampialanainy izy zay ny mahatonga ny tany ianao manao hoe efa nahita olona nialaina va ianao. Ho lay zazavavy tamin'izay sady efa miiva ny feony, efa miambany neny eo nampianarinao zavatra betsaka, nampianarinao fahaiza miaina, nampianarinao fahalalam-pomba ao, nampianarinao tany ampianarana ao dia tonga olona mana-pahaizana izao. Nampianarinao nandia ao, ngamba nampianarin'ny lambadahana, ngamba nampianarin'ny karazana dia maro samihafa io. Fa izao roneny eo mantsa ao ankehitiny fa tsy mba nampianarinao hiafika ny fahafatesa, tsy mba nampianarinao iona amin'Andriamanitra. Mailay ny olona tamin'izay fotoan'izay oka be zanako, oka faza miteny an'izany ianao tirineny eo tapoko fa hitsabikina any amin'ny maizina satria tsy mba nampianarinao iona amin'Andriamanitra. Ry havana malala, aiza ny toerana misy ianao? Inona no ampianarinao ny zanakao? Aiza ny toerana misy ianao amin'izao fotoan'izao? Mba efa nianatra niafana amin'Andriamanitra ve ianao? Mba efa nianatra nianatsina an'Andriamanitra ve ianao? Mbola tsy nataonao zany? Manaovy zany amin'ny tiany fety. Ekeo ny hitanao sy ny tsy fahombiazanao dia mindra fo aminao Andriamanitra anelan'ny lokao izy. Raha mbola tsy manapa-kevitra ianao fa misentosentro fotsiny dia mbola mpanota ny fiderin'Andriamanitra anao androany, mandra-panolotra ao ny tenanao tanteraka ho an'Andriamanitra. Mbola very ianao anio raha rampitsy ianao vao hibebaka, raha rapitsy ianao vao tapa-kevitra, tafiditra ianao raha tonga anio Jesosy. Noho izany anio raha renao zany tenin'Andriamanitra izany, andaotsika anaraka an'Andriamanitra, andaotsika anoko an'Andriamanitra. Tarovo tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ohatra vitsivitsy azotsika raisiny melohan'ny amaranana. Andriamanitra raha nandalo tao amin'ny toerana anankiray Jesosy tao Jeriko, tantarainao amin'ny marika 70 zany ka ny 5:9 ka hatramin'ny 2:10. Misy lehilahy anankiray nanana problema be mihitsy taon'izany toeran'izany, nandalo Jesosy tamin'izay fotoan'izay. Inona ny nataony ry havana malala? Tsy navelany andalo fotsiny Jesosy fa noararotiny zany fandalovany Jesosy zany ka niantsoantso fasaka izy manao hoe ry zanaky Davida o mamiraho amiko hoe azo ny fanasitranany, azo ny keo ny famonjeny. Nahoana raha nandalo Jesosy dia noararotiny zany fandalovany Jesosy zany. Raha atao eto amin'ny tororokavo izao fionana izao, izao fitorinany filazantary zao, aza vela andalo araroto zany mba niraisanao fitahiny, mba niraisanao famonjeny, atsapanao famelan-keloka, atsapanao ny herin'Andriamanitra. Ka inao baba sy teny ianao manao hoe tsy nanenenako, tsy nanenenako nandindianako ny tokoa namarafaran'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa tena voavonjy aho. Afaka ny problemako, afaka ny adi-tsaiko, afaka ny tebitebiko, vita fihavanana amin'Andriamanitra miova ny fiainako. Ndray mandeha koa tantarainao amin'ny marika 5 ka ny 5:20 raha andeha ho any amin'ny toerana anankiray Jesosy
ho any amin'izay roa no antombian'i jesosy tamin'izay fotoan'izay ary ao tsara ny tenin'andriamanitra fa ho any amin'izay roa no antombian'i jesosy ary raha ho any amin'izay ro jesosy a tena nararotra ity vehivavy anankiray izay narary nandritry ny 12 taona misisika izy mba azahoany ny tapany jesosy mba azahoany manendry ny tompoka avy avy-dambany jesosy ary raha vao nanendriny jesosy izy a dia hoe ny baiboly manao hoe ritra ny loharanona retiny alleloia ho any amin'izay reo ndre jesosy no nanararotra ity vehivavy ity mety misy olona gamba mandry olona aty-ambony aby sy midiny tonga tena fa idiny kely aloha tonga dia mahazo fanafitanana mahazo famonjena vo vela eno ka tonga zanak'andriamanitra amenina alleloia alleloia ararotra ity fotoana ity tsy kitendratendra izo anaty-bavana hoe zao fa tena planin'andriamanitra raha vonina ianao androany tsy maninony na dia vo izao azy ianao mitonga tsy olany zany na dia izao misy azy ianao hoe ahoana tsara moa zany fivavahany zareo ato zany tena misy andriamanitra maro ny asa tokove ato sa ahoana ka dia tonga ianao tsy hivavaka akory ianao fa ijery tsy hivavaka akory ianao fa anakina aza angamo sanatian'izany ry havana malala izao no ambarako aminao raha tonga eto ianao na inona ninona tombianao na inona na inony ary na izy ianao na izy nitaonanao ampitiavana sy ampahasorana ary raroty zao fotaon'izao a anatonanao an'i jesosy hitanao fa tena hiasa aminao izy alleloia tena hiasa ngizy nino venao fa tena hiasa jesosy androany manaraka an'izany raha nombonina teo amin'ny azo fijaliana jesosy tantarainao amin'ny Luka 7:20 ny 3:30 dia misy diolahy anankiroa niara-nomboana taminy misy diolahy anankiroa niara-nomboana taminy ny anankiray teo ankavia ny anankiray teo ankavanana ilay teo ankavanana na dia efa fotoana farany aza dernier moment aoka zava aminao zay ora farany miasina amin'ny azo fijaliana no ararotiny zany ora farany niarahana tamin'i jesosy nefa miantona amin'ny azo fijaliana diolahy zany dalo angamy zany raha amin'izao fotoana izao tamin'izay ora farany zay nanararota kely izy hoy izy tamin'i jesosy tompo sarovy ary efa mbany fifanjakanao ianao sarovy aho ry havana malala teo neo ihany dia nazo teny fikasana ilay gadranava aneo no eo nanao aniko aneo azonao zany no ararotiny ilay fotoana farany asa androany zay ny farany tsy fantatro toko za tsy malala ianao ko tsy mahafantatra fa izao ity fotoana ity no fotoana aminy teny jesosy ianao ao ko bavonjy ianao androany ndray mandeha zay tantara iray melomy amaranako misy vehivavy iray fanambarako tety any tanora iray malaza bebeby iry tena mpanara-damony tsara tare tsara biky zao ny zavatra hita re mandeha dia nisy mpitandrina mitoroteny taminy tonga tao an-tranony aon'izay azafady anako ingia mpitandrina mba afaka iaino afitoana fo ivenao mba afaka iaino afitoana fo ivenao fa hitory aminao amin'ny tenin'andriamanitra aho dia ahoana tsara hoe ahoana tsara hoe zay tsy zao zay mbola tsy zao aloha dia lasa ilay fitoroteny nivoaka tamin'ny alahelo taty afara tonga ndray izy ay mbola ianao ndray
iko vovondianaka ny fanahana za ve izao ve tsy zao aloha tsy zao za zao mbola programa be za mbola nao fampisehoana aty mipetabindrona rehefa fenin'ny tanàna za mbola toy izao za ve tamin'izay fotoan'izay miezaka ihany le mpitoroteny anala zay ho afany teo ambaravarana anako ianao andriamanitra mihevitra anao andriamanitra na de zany azy kanto tamin'izay fotoan'izay ohatra mba tonga saina kely ihany le zazavavy de miondry ieritseritra teo izy sady miditsodina ny lohany de namaly tafo izy eny ary tompoko ivavaka eny ary tompoko hanapa-kevitra ao fa zay le ataoko amin'ny azasiana fary zay le ataoko amin'ny azasiana kary zay le ataoko amin'ny azasiana satria ivavaka ao ibebaka ao fa andrasaloha pitso amin'ny telo fa mbola manana programa be misy aho amin'izay aby de tena afaka amin'izay ady iainao tsara amin'izay ady ibebaka amin'izay ady anaraka ny fivavahanao amin'izay ady anoko an'andriamanitra raha pitso amin'ny telo palipalery le fanoko zany fa ibebaka ty ala kely ty ary lasa isy nivoaka ny varavarana ia pitso amin'ny telo lasaka 10 minity tonga aloha le mpitoroteny taity izy fa zavatra tsy lapoziny no hitany misy olona mitangorongorony misy olona mifamezivezy ary misy olona miteny nahoana zany ty ilozanao sahady sontomany ay tsara sasavady le karatare be omaly ay za le sasavady le miainy tena miraraka omaly iady aina eo ampelanay ka efa mamonozaka paikany tamin'ny telora tapona tsara taposany aina riavana malala apetako hotadidinao zany tantara mahafieriferitra za ratsy ny mangatakandro ratsy ny mangatakandro zao anio zao daotsika anaraka ny jesosy miterefa ity tapaony hevitsao aloany tapa-kevitra jesosy eo anaraka anao aho atolotra anao ny tenako reto hatrany amin'ny tapon-dohako ka hatrany amin'ny faladiako ny fisainako isaintsaina ny fahamarinanao ny masoko ny bantinanao ny molotro laza ny voninahitra ny tanako anao zay akasitrahano eo masonao ny tongotro iazakazaka ho any atraminao aleloia atolory ianao misy manolotazy amin'ny fitapony vonina venao tena hiasany io jesosy amangy anao izy aloany amin'ity ariva ity anatokany tanam-pitiavany anadio ny otanao rehetra ny sasany siokoseny ny anaranao zay fataony listre olona ho any amin'ny elo ka ho afindrany eo amin'ny boky ny fiainana anandana anio teo atsangana ho tonga zanany ianao anio teo safatra ianao ary miramirany ianao mifoka ny fitokoana barabarantsika mandeha mody any amin'ny tokantranonao satria tsy nivavabavaka fa tena nivavaka ary tena niovako tapao ny hevitsao androany nivavaha mifonao rehetra ra hivavaka zao anefa meloha nivavahantsika ianao irana Kristy